Miarahaba antsika rehetra indray ny tenako a ny ambassadeur-n'ny ESOA sy ADA no mandroso atokantantsika indray ny amin'ny izao fotoana izao a. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny toy ny fampianarana indray a, larina fafito ny fampianarantsika androany. Manonona ny hatsaran'ny ESOA amintsika tsy avy atokantrano ary mirary soatsika etra samotaina ESOA ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Ya dia miratsy ohatsika samy hoteny ESOA tonga eo amin'izao fampianarana izao tsika izay ntsika mizam-boninahitra ny dada Malagasy sy ESOA. Miarahaba antsika rehetra zanak'Andriamanitra, miarahaba antsika vahiny maneran-tany izay efa manaraka ny fampianarana ao amin'ny YouTube ESOA TV ary ihany koa amin'ny site RTV ESOA. Manao ny hatsaran'ny ESOA mitsika tsy avy a. Avy hatranintsika dia hivavaka indray hanaraka an'izao fampianarana larana fafito izao a, hivavaka tsika ary. Sotra-petsaka dada Malaiava. Noho ny amin'ny teninao sy ny hasoavanao indrindra. Ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano samy hotahina ESOA daholo. Ny fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batisa ao amin'ny ESOA izay toriany sy ADA izay vao tonga any amin'ny ESOA. Satria efa ezatsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika hamonjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitan'ny ESOA mihitsy ny dada Iava zany, efa miezaka mafy ny ambassadeur-n'ny ESOA sy ADA sy ny zanak'Andriamanitra rehetra efa miara-miasa, miara-miady mafy hampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao. Ho hitan'izao tontolo izao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafotana ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahery izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra sy ADA ambassadeur-n'ny ESOA tonga soa dia milanjalantra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny ESOA toriany sy ADA voavonjy ianao. Fa magnina moa zany hoe tsy maintsy atao batisa ny ESOA ato amin'ny sy ADA satria sy ADA no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy ADA no vao mety satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy. Zay ny lalàna zany. Raha vakitsika atao amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay ny itondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io, fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao fa misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io mba hetsika eny angamba ny sary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsiana teo Galatiana 3:7-7 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana afinahitra ny ESOA ny voalohany indrindra izay nitondra ny famonjena ary afinahitra ihany koa ny olona izay mandre zany mbola asiana fanitsiana foana ihany an'izany azany. Galatiana 3:7-7 Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny ESOA dia mitafy any ESOA. Tena mbola tsy mety mihitsy ny sary teknisana fa tenareo mihitsy ny asiana fanitsiana aingana dia aingana fa tsy mety io dahoara. Zany hoe eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny ESOA dia mitafy any ESOA. Ka ny dika teny mety hoe na iza natao batisa ho an'ny izay voaositra satria ilay voaositra moa dika ilay Kristy io. Na iza nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra. Zay mety tsara izay.
zany hoe eto zantsika de miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za ary ny soratra masina veny amin'ny Yehosoa lay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao am'lay voaositra ianao ka iza lay voaositra ny arahanao ray Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesasy no nanaovanao batisa zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka am' Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy de zao a mitafy an' Jésus ianao na mitafy an' Jesasy ianao na mitafy an' Jesoa na Zezo ianao zay ny lalàna zay tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany ka raha vao natao batisa zany ianao a de tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany io novenoviny de tatsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao am' Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy de mitafy an'lay Andriamanitra tsy izy ianao Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandra anao didi folo tsy izy izy ny dikan'izay Andriamanitra tsy naafaka anao tamin'ny fahotana fa voameny nampanota anao tsy izy izy ny dikan'izay satria fa haitsika tsara fa lay didi folo de tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny la Réunionnais sy ny Mauricianina sy ny tsy haiko tsony tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanak' Israely irery any ka raha vao ny hafa firenena mitandrina didi folo a de fa lasa nitandrana didi folo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay zany hoe batisa nampitandrana didi folo anao satria lay Jesosy ny tomponao de mampitandrana didi folo zany hoe de voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny ela satria hita amin'ny akanjonao lay didi folo ka rehefa maty anao de io ny tamin'ny Yahosoa voalohany de ho atsipiny any amin'ny ela anao ho any amin'ny farihy am'rehetra sy ny solo farany afaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao a de manatolo anao ny ambassadeur ny Yehosoa ziady satria ny ambassadeur ny Yehosoa ziady no efa nampianatra an'izao atsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didi folo zany na eo hoe mindana miaraka am'zany Jesosy zany na Jésus na Jesasy fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Yehosoa fa rehefa miaraka amin'ny Yehosoa anao de afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay natao batisa atao amin'ny Jesosy io mihitsy zany na natao batisa atao amin'ny rafitra didi folo io mihitsy zany a de tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany itsonynareo a mandrakizay tsy ho voavony zany tsony ianareo a mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany oatsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany de manambara mihitsy ny fa zay rehetra natao batisa atao am'zany rafitra didi folo zany taon'io didi folo io ka nitandrana didi folo sy ny lalàna ny Mosè dia avy hatrany ny valiny de mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo io vatanao io zany de mitafy an'io hoe ianao de miaraka amin'ny didi folo sy lalàna Mosè zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao de ianao zatra de mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'lay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farihy rehetrafo sy solofara ianao mba tsy ahatongavanao any zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Yehosoa zay toriny ziady satria ziady reo ny manalanao amin'io didi folo io ary tsy mahazo mitandrana io ntsony ianao satria efa nampianariko lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Yehosoa nampitandrana didi folo mihitsy niverenantsika kely le teny fa io Yehosoa io mihitsy ny ara de mahafantatra mihitsy ny fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mosè ary tsy azo anesorana donke vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika am'izay le teny satria mbola miditra am'le didi folo tsika de venatsika miditra am'le hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao koa vononao koa io vo mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Yehosoa zay toriny ziady satria ny fampianarany ziady zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra de zay hoe tsy mahazo mitandrana didi folo tsony fa miala tao ary atao batisa mandravana io mihitsy ianao satria nyravany Yehosoa teo amin'ny azo fijaliana io fa nomeko anao ny antony ary manaraka any Yehosoa ianao rehefa aveo fa tsy manaraka any Jesosy tsony na Jésus na Jesasy fa manaraka any Yehosoa zay am'izay no arahanao zao de atao batisa atao amin'ny Yehosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao vovonjena zany ka ho vakitsika am'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Yehosoa am'le hoe tsy maintsy matitoko fadimy
tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra ray azy Matthieu 5:18 vaketsika aminarany Joshua efa nazavaiko daholo moa tony Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa dia entany koetra dia ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy dia mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia nitira ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny dia aza ny esorana ny teny tsy ho foana zany io teny io Deutéronome miatoko 4:5 ty zany le tsy ho foana izy avao hoe tsy misy ho foana ireo lalànareo na litera ray na tendrotsotra ray aza zao ry izy aza ampianareo ny teny zay ndidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany dia aza nampiana dia aza ny esorana fa tandremo ny didiny avaandriamanitra reo zay ndidiko anareo tandremo le didin'andriamanitra tandremo zay nandodianareo ka inona zay teny zay dia zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho any tsy azo entina aty Madagasikara ny didy fosilana Mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Chine tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Danemark tsy azo entina ny Islande tsy azo entina ny Finlande tsy azo entina ny Espagne sy ny maro samihafa be dia be tsy azo entina makany zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronome 4:1 zao le voalazan'ny ten'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronome 4:1 ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avaandriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay aleanareo ho lovainy io zany le tsy azo ovainy io teny io ary tsy azo anampiana io teny io hoe zao didy zao dia ampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avaandriamanitra ampianarina sy arahina sady ampianarina zany izy io aroarana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarina ao amin'io toerana io izy na ho arahana amin'io teny io dia mazava be any amin'ny tany zay ho aleanareo lovany ho aleany zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely ho lovany dia Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany Israel izy amizao amin'ny teny zao zany hoe ao Israely irery any no azo tandremana fa tsy azo entina aty Madagasikara zany mihitsy tena voarara lalàna tsy azo entina aty Amerika voarara lalàna tsy azo entina aty France voarara lalàna tsy azo entina any Angleterre voarara lalàna tsy azo entina any amin'ny Arabo zay tsy azo mihitsy tandremana amin'izany toerana zany fa voarara lalàna zany lalàna hoe tsy azonareo atao no mitandrina an'io nefa nyjereo nareo nitandrana daholo dia zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo dia nandika lalàna nefa dia rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo tamin'io didy folo io ianareo dia mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy fosilana Mose zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany dia miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanoty ianao mandrakizay satria nandika lalàna mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna ary le mpanoty efa nampianarantsika foana fa hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany dia tande makany amin'ny elo d'office raha vao maty na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao dia le mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo na inona grady na inona klasiny miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo ary zay lay hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy atao ambony tany afa-tsy tokana rery ihany dia zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Joshua ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy mazava zany fa efa madio izy matongotondrany zao teny zao fa ianareo rehetrarehetra dia efa manoto daholo ka ianareo mifanao batisa any io dia mifanao batisa ao amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina ny batisa ny fanaovanareo dia poizina ho aminareo ihany zay no mahatonga hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao na pastery ianao na mopera ianao na mpitondra fivavahana ianao
na kardinaly ianao na inona fiantsonanao de antsonanao anatina ny ziady rehefa teo vonjena rehefa zena tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly fa devoly nke nampianatra anareo anio tonga zay ady navitra anareo aza manaiky hovonoana devoly tsony mazava-be io sary io ane ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge io de ahoana moa zany nidirana ao anatin'io Exodus 8:10 faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5 ino nge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna amin'ny Mose de mbola hotandremanao ihany le izy Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5 ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nylazana hoe mitandrana ny ty didifolo sy lalàna Mose ty ireo no asena mitandrana anio tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy narozany soatra masina voararany lalàna mihitsy mazava-be io teny io zany tsy misy hoe araky ny eritreritra soratra masina miara mahitsitsika miara mijeritsika miara mamantatsika fa tsy koa hoe zatra nalefalefako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny zay ny maro fa ny tenany ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena de ny manalanao mitony rafitra ito satria mamony ireo zavatra ireo satria valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany de zay de amin'ny 5 ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo zay firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ty zany zay nylazany fa natokana ho an'ny Israeliana reny sy ny taranak'i Jakoba de ny didifolo sy lalàna Mose tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io porofony zany ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana atsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io satria efa miraikitra mihoditra hoe karaha vao maty ianao mandeha ny fitsarana de vao mandeha ny fitsarana de enao no hita hoe iova mitandrana didifosy lalàna Mose anao mipetaka eo amin'ny hoditra anao de trandy mazava mpandika lalàna de tsy maintsy makany amin'ny hena anao ko efa mazava lalàna hoe ary dia seo le tena mpandika lalàna zay o le vony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna o tsy peny amin'ny elo ny dikan'izay ne teso liana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo zao fakitsika aloha le ten'Andriamanitra ny bokin'ny Salamo Salamo 147 19:20 ny antony zao fampianarana zao zany de hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'ny Jesosy na Jesoa ianao Jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vao maty ianao de any amin'ny elo ka tena mifaliry amba amin'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra ianao tsara am'izay ary mikasika le didifosy lalàna Mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto hoe any amin'ny Israelianina ihany izy amin'ny zanataranak'i Jakoba no amin'ny Jakoba no nambareny amin'ny ty teny ty ao amin'ny 9:20 tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny tsy fantatry ny hafa firenena ny didifosy lalàna Mose na nina nefa ianao zay mahita nasy mandreana io na eny didifosy lalàna Mose io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy reny hoe nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo anapinana tsy azo nisorana de namafisina tao amin'ny Salamo hoe tsy mahazo mahafantatra no mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io de hoe nomena-po izy ny anao ny devolina ndefa anio
ka izay no mahatonga ny ziady a mbola miatso atrany ampitondra fivavahany eo maiza manetry tena maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay de mitovy daholo eo vonjena ary io fanahy io no vonjeny ziady a za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao vonjeko zao a ary metezy ho vonjena am'izay fa jereo ty loza manano tanina mahazo aminareo ty e jereo ty loza manano tanina mahazo aminareo ty ny fivavahana rehetra zao teneniko zao de zay andriamanitra nra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amy fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo de jereo le andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io andriamanitra marina io e tsy misy zao andriamanitra marina ampianariko anareo zao hoe iavaly dada malalako a ary ahosoala zoko malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana zao zamitoryny marina aminareo de metraka fahantainareo na hoe ahoanarany mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika ho avy eo tsika araka lalana zao mena fa alohatsika hijerina hoe tsy metsy miala am'ilay jesosy koa nao lay jesosy jesoa na jesosy jizasy nanaovanao batisy satria nampanotanao iny tsy naafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay andriamanitra tsy izy ianareo lay jesosy jesoa iny a na jesosy jizasy satria nampanotanareo izy zao ny lalàna zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Yahosoa ao amin'ny jaona zay le tena izy e Yahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika koa moa zany natonga ny hoe anarany Yahosoa atria nisy nametraka fanonteny ihany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika faharoa foana fampianarana rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary ziady ahy fa miantso no rehetrarehetra resy lahatra fa io raha voatsy atao batisa nareo de vereny amin'ny elo indrindra fenareo zao teny zao miaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amy be vava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny jaona toko fa dimy a andininy fa efatra ambin'ny folo ho vakitsika amin'ny anarany Yahosoa jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy ino rehefa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'andriamanitra tena marina io Yahosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa ny jereo nampianarin'ilay jesosy anareo na zizio anareo na jizasy anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona mony satria ony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lelo ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonona olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ary hoe nonge vakitsika ny ten'andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ngeka ho any amin'ny elo e ary ny dada iava de nyteny mihitsy ny eo Matio a toko fa dimy andiny fivatra amby valo amby roapolo valo amby efapolo zafady Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lanitrinanitra nefa n'lay jesosy na jesosy jesosy jizasy ary mampianatra hoe tsy maninona fa amin'ny maha olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe andriamanitra micomprendre an'izany ay ve andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matio 5:48 koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanterany rainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lanitrinlanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany ambony tany planeta antrairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany daotsika aloha hijerikely le teny hoe tanteraka zay motsikaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada efa de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy nyle tanteraka zany araka ny bokyny aiza mo izy iny dao jerevatsika kely kiariko akely an'izay aloha
Philippiens 3:15 no jerevantsika vitrany jerentsika le izy any fahitatsika le izy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka nidikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indray izy io hoe Philippiens 3:15 ovakitsika amin'ny anarany Eosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsara hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ndika zay atao ny Eosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany a fanoherana an'Andriamanitra donany eo ataonareo e zay no tonga na amin'ny teny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge hoaka ho any amin'ny elo e satria misy mihitsy le parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombela hatramin'izay tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Eosoa Eosoa le tena izy de zao torisy ziady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dikan'izany hoe miala aminy tony zatra tsy matateraka anao tony toy ny Andriamanitra mampanota anao tony dao vakitsika zay ny zatra nataony io zanak'Andriamanitra io averitsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona 4 tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisiny Eosoa indronga io teny io aza manota intsony io e nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jesus tsy zasa sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manontany foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy tsy afaka amin'ny fahotana de zany mahatonga azy mitenany io izy tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraika 10 ary rehefa nitraka Eosoa de hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny de tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tomoko de hoy Eosoa de le vehivavy mantsy hoe totratra ny jangatsanga de hoe misy nanameloko anao ve de hoy izy le vehivavy tsisy tsony tomoko de hoy Eosoa taminy za koa de tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao taoko ngeza be mihitsiny de aza manota intsony io izy io mpivonintsara io soatra ary amin'izao sisa izao de aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany de didina amin'izay hoe aza manota intsony zay le tena Andriamanitra marina zay lay Andriamanitra tena marina de namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao tsy maintsy manota fa io nge comprendre Andriamanitra mahafantatra fa olombely ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitatsika mihitsy ny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po be izy ny dikan'izany io nge vakitsika ny teny Andriamanitra hoe Apokalipsia 2:20 io nge vakitsika kely teny Andriamanitra ty Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo vakitsika hoe 9:20 Apokalipsia 22 aloha vakiko kely ato azafady raha olona 22 manisy zay Apokalipsia 22:15 ely izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avasy Eosoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tialainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy Andriamanitra ve zany be famindram-po am'zany hevitra zany any ivelany aloha izy ny alika koana ny fanao miditsy lantsy lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mitimiditra am'zany fa tena maty am'zany ianao raha vaketsika koa ny Apokalipsia 21:15 Apokalipsia 21:15 mijerevantsika indray mandeha zay le zay 21:27 azafady 21:27 Apokalipsia 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zanak'ondry ihany zay any Eosoa ihany ny dikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Eosoa
Yahosoa ny teny aza manao tentsony ary reo ihany mazombitsy any amin'ny lanitry ny lanitra satria maniny le tompo-trano any ange dada Iava io dada Iava io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterana renareo zany amin'ny lanitry lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany dia tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao dia tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany na be loa hiditra any ianao ohatry ianao aza olombelona kely io kiantanao be loa be hoe hiditra hoe aza za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa andeha ho any ianao dia arao ny lalàna tompo-trano ohatra ho an'ny filoha-pirenena ianao dia tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay ianao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay ianao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général indray dia tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoha-pirenena hitanao amin'izany hoe misy étape be dia be vao tonga any amin'ny filoha-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nday velao fa mandeha ho azy io filoha-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao ngiky hoe fa zany Andriamanitra zany angaminao mety maty zany mety miala amin'izay fahefany ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty dia tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manarahanao any ziady zay mitory ny Yahosoa dia anaraka ny Yahosoa ianao dikan'izay hoentiko makany aminy zay le hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Yahosoa zay toriany ziady avo afaka satria be dia be rehefa pisoloky le anarany hoe Yahosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any amin'ny Google dia efa feno zany anaran'ny Yahosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo nefa ny soratra masina ny Yahosoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Yahosoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra tsara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy zay na teo olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny hatsarananany ary zany ny qualitény tsy mety manaiky zavatra ratsy izy dia ndao raha jereva antsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany Jaona voalohany toko 7:1-5 sy ny 5 zay fa namafisina fa tena tsy manota ny eo amin'ny Yahosoa Jaona voalohany toko 7:1-5 sy ny 5 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Yahosoa ary tsy misy ota intsony ao aminy jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny Jezasinareo nampanota anareo dia eritreritra avy anareo fa voavonjy ny dikan'izao mamandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty amin'izany ianao fa aza miditra amin'izany verenay eny ianao tena izy manatona ny Yahosoa andao tao abatesa amin'ny Yahosoa amin'izay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao 5 fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony fa izay rehetra manota dia tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota dia tsy mahita an'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy iza zany io fantatra anao io ianao zay milaza fa mpanota hatramin'izay tsy hoe konema ianao andro avo miteny zay koa tsy mpanota dia mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky mivomay mampanota anao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany dia mahafantatra fa rehefa mivavaka amin'izany Jesosy zany na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsiny dia tsy maintsy mpanota daholo porofiny zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra manerana lalakaleanareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatry le hoe Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba teo afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto ziady tonga eto ziady zandry ny Yahosoa monjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny Yahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo dia tsy azo natao magnatro ny fampianarana io tsy mety mihitsy le izy ka eto zay ianao dia didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatramin'izay nge nampanotanao nefa ny teny soatra masina tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'Andriamanitra ny andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo jeretsika nge ty mba dinonireo rehetra nge teny any tokantrano dinio nge ty teny ty ary izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany
batsirivo am'zany badiny mihitsiny izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina dia avy any amin'ny devoly daholo reo de tsy mba tonga saina ve anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany ny devoly ange zany ny dadanao e de tsy mba mieritreritra fe anao hoe ho asoriko ny tenako am'izany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao inona voamenao mamaly foana tsy misy an'izany rangah tsisy mivaky loha am'izany rangah ka tsy efenao mitsy ve zany le devoly raha am'izany hevitra zany ianao nge zany le devoly e ary tokony mainao aminao daholo manodidina anao satria ianao zatra efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly de ianao nefa tsy tia asorona am'izany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony hiteny hoe tena hiala am'izany a de vao miara teny anao mihitsy ny manidy tsy mivaky loha am'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny a no midika fa tena tianao ny devoly zay ny profo fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa ziady tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny ahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaizany hoe zany hevitra zany de hoe zarenao raha manao an'io e devoly ange ny faly be amin'io e ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona na izy mpamon'olona ane ny devoly e nao nge vakitsika ny tena andriamanitra amin'ny jaona toko favalo de mba hainao tonga saina mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io enao mianatra miavinavina be io a jaona toko favalo andin'ny fahatelo amby efapolo 43-44 ndro nge vakitsika teny ty e ianao tsara ane hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo e ianao nge modomeny voly e fantatro zany fa jereo ny zahatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangiry firiny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io tsy mahay mihaino ny teny ty mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritrereta hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny io nge tia ny vany le zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy mbo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly a de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala afaratsiny ianao de mbola sy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina de zao jereo nge ao amin'ny andiny am'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha misy disy moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikany io ary tsy nitoetra tamin'ny mariny satria tsy misy marina aminy de devoly mpamono anao ve nipetrahanao moto tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy matiny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao mba tsy ho tonga any amin'ny lantilanta mihitsy anao satria zahatra tsy tiany anao makany de ampahorina anao ataony manota ohatra anazy anao de mbola sy tonga saina ve milamio andriamanitra tsy izy mpampanota anao io za tena amin'ny teny mihitsy ny mba havonjeo reto le fanahy teny anao zay maheno anay io e efa miara-miasa daholo zao ny lantilanta eto ho amba hamonjena anao ioanareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo e aza manamafo saina e efa no ny miezaka ny ziady ambassadeur anao soady nefa miezaka ataoko direct daholo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany angere olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur neo so tena amonjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fanahnao aza manaiky vonoany devoly tsony amifana fanaovana ratsy io anao fa possible mihitsy ny miala amy ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'andriamanitra ato am'ty fanjakana tya zay efa misy eo amroa arivo eo zay hoe ty madagasikara zany reo anjaranareo napitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay satria hifarana ny tantarany fampidirana olona fampidirana nisany famenona nisan'ny jentinisa ho ampidirina koa nareo afa firenena maiza miditra nareo
miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe milanareo am' jesosy a ary ny batisanareo nefany de batisany araka tamy jesosy jesoa sy jizasy jesus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisy atao am' jesosy ianao na jesus na jizasa dia jesus zany izao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo a no mitafy an'io andriamanitra tsy izy pampanotanao io de tsy afaka eo mihitsy ianao noviny raha vaketsika my bokiny jaona zafady a galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa varina miteny de galatiana 3:27 averiko am'izay le izy galatiana 3:27 a vaketsika aminarany Iosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Iosoa de mitafy an'i Iosoa satria ilay voositra zany Iosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' jesosy ianao a de jesosy zany nitafianao lay jesosy mpampanotanao ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i jesosy io a de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vo natao batisa tamy jesosy ianao a de mitafy an' jesosy ianao tamy farany tsy mety miano io fitafiana io ny any tokony anafanana io de any am' batisa manatona any Iosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny Iosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony zay vo tena afaka ny fahotany ianao atria be debe ny Iosoany fa izao a mampanota olo reny a tsy afaka ny fahotany mbola mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra zay mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le dite hoe natokana ho any zanak'Israely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra mandinika daholo tsy ketrehetra zay mandre a indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any e mba jerevo le tenin'andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io e raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny teniny Mose eo anareo e ao anatin'ny soratra anareo any any am' bokinareo any de misy soratra mihitsy ny ao hoe manaiky any Mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'Andriamanitra teo hoe Yahosoa io ary zany Yahosoa zany zao tohizy ady azy hoe afaka ny fahotana tsy manota intsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana zao noho zany a mba hatonga le fitafianao ho tafahala atao le hoe ianao mitandrana didifolo esorina le didifolo zany o mitenanao io ary esorina le jesosy am'y tenanao io na jesus jizasy jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vo afaka ny fahotanao zay vo afaka teo io jesosy jeso io satria any vo afaka io ndo avaketsika eny ao bokyny asan'ny apôstôly a toko 2 andininy 5 asan'ny apôstôly 22:16 vaketsika ianarany Iosoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 de ametraka fanonteny ianao hoe ianao nga momba olona efa madio no matonga nao mba miteny an'izao tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy zany ny ateo hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka am'izany Andriamanitra tena mariny zany asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana mitso ny anarany ary aoka atao batisa ary aoka ho atao batisa ianao a ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanojanona intsony zay zao ny didy ho anao zany didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana io tsony tsy araka amin'ny jesosy na jesoa io na jesus na jizasy io didiny ianao tsy hipetraka am'ireo tsony tsy araka am'ireo tsony fa manaona mitsangana mientso ny anarany antsoe am'izay anarany Iosoa fa io le mitondra ny famelan-keliko anao ary io le manafaka anao amin'ny fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe raha vo tsy antsonao zany anarany Iosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao raha vo tsy antsonao zany anarany Iosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao de ozy le olo hoe io tsy important zany azotsona zany anarana fa rehefa mino de ampy aza manao zany fisailana zany tsy voatsindry ny soratra masina mihitsy jerevantsika iny minao ny Iosoa de vonjeny ianao sy ny ankononao jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny
mba tsy ho sahirantsika amin'le tena vakitsika tsara izy asan'ny apôstôly toko faina ambin'ny folo andininy fa ao amin'ny andininy fahatelopolo vakitsika asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo de andininy fahatelopolo zay ny vakivotsika teo manomboka andiny fahatelopolo mandemoka andiny fahatelopolo ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy de hoy izy tomboko inona no mety ataoko mba vonjenao zay zany efa antanina ianao koa zao mametaka an'izany fantanina zany hoe inona zany no ataoko raha eniko zany tena zany de inona no ataoko de hoy izy roa lahy minoa ny ahosoa tompo tsy maintsy mino anao zany de le inona iahosoa le inona satria io le mahafaka ny fahotana de inona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao io zany ny azonao famonjena io iahosoa io le mahatonga anao tsy manota io iahosoa io satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony ary matoana mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy zay fotsiny valin'zay ka rehefa mbola sy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao de mpandaingy ianao fa rehefa tonga ao amin'ny iahosoa kosa anao de miteny hoe za tsy mpanota intsony satria tena afaka ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany ntsony ianao no zany ny teny meko atsika androany manatona ny iahosoa de andao tao batisa am'izay fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty ianao any amin'ny hely foana satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo hita eo zany mpanaradian'i jesosy hita eo zany jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao mba tonga zany ho afaka daholo mba ho voasasa mba ho voadio anao de miala daholo zany tsy maintsy atao batisa anao manatona ny ziady zao hitanao zao nato hoe ziady ty hitanao ty ny tenako ty zao nato hoe ambasadeur-ny Iahosoa ziady mitondra ny teny famonjena lay tena famonjena ho anao atadibio fa tsy mitovy amindreo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana fa ziady mitarika anao tsy anota intsony tsy mitovy zany zay reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'reo reo mpampanota olo reo to zany hoe ianao avy aiza mitatsika eo zany fa mbola tsy mety tam'zany tonotsika ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo zao fotsiny reo mpitondra fihevana reo nge nampanota anao foana ary nitondra nitory andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny elo raha tonga kosa na nitory andriamanitra zay tsy fantatry nareo nefa ny tena tompon'ity soratra masiny ity satria zay nytenenina de nampianariko anareo daholo iza zany ny ambasadeur-ny Iahosoa ziady ianao mamariana azy fa raha olombelona mitovy am'reo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nytoriko tahaka nataon'izy rehetra hatram'izay fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo de nio iza zany zay de nio zay fa zao fotsiny teny meko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramy voalohany vakitsika ny ten'andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3 Jaona 15:3 vakitsika amin'ny anaran'ny Iahosoa efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Iahosoa io zany de trandria madio automatika izy rehefa mitondra n'io teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambasadeur-ny Iahosoa zay efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zahatra nytoriko ary nanenjika daholo ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno ny marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina tonga ny famonjenanao maiza mibebaka maiza manatona n'andriamanitra zany zay moa zany ny teny mazahata anareo zany satria zany Iahosoa zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay zany no tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly disy asan'ny apôstôly toko 7:10
andiny valo amby telopolo ny vaketsika asan'ny apôstôly 15:38 zany vaketsika vetivetika aminareo soa hoe zany angeny toina famelan-keliko aminareo fa le nitorian'ny olona taminareo tsy namela heliko izy sady tsy navita an'izany voamary nareo nampidiriny tao anatin'ny heliko atao miala atao ny dika zay asan'ny apôstôly 15:38 dia mety oany Iosoa am'izay manomboka androany dia vonjeny ianao tena fitiavana zany azariana le fitiavana asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady indrindra 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andinimeko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 dia ny 38 amin'izay zao ry zao ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keliko aminareo alefa nytoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keliko ianao no tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao malatona ny Iosoa am'izay ianao zay fa dia miraha sotsika eo tain'ny Iosoa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay ataontsika ariva afaka aza sotra betsaka dadabala iavana ny amin'ny teninao hitondra ny ahatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona amin'izao teny zao dadamala iavao dia ny olona hitodika ho any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Iosoa izay nafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamala iava ho any aminao Iosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamarehana nasehoko azy teto ny fahamarehana nasehoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netsony ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany dia iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjely satria rehefa notonoana anarana hoe Iosoa dia tena afaka ny fahotana tokoa izay niaraka taminy ary tena tsy nainanota intsony sotra betsaka dadamala iava voninahitra anao manak'izay dia mamaly vavaka mamaly antso aonao voninahitra manak'izay amin'ny anaranao Iosoa anao zany vavaka rehetra zany halleloia amen dia miraha sotsika rehetra samy teny Iosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manjaka an'izay veloma tompo